dia mbola amin'ny fifaliana mandrakariva no afahana miaraka antsika indray ao anatin'izao fotoana foy izay andraisantsika ny tenin'Andriamanitra izao a ivavakisika Jehovah'Andriamanitra ray ao eritreretin'ny olona mora ny manaraka anao ary tena mora raha ny tena marina kanefa mila mampandevitra ny ampopo satria izay sitraponao no tokony atao fa tsy ny sitraponay ary izay fanaovana ambony ny sitrapon'ny nofonay izay no tsy saizanay mandrakariva mamantatra ny sitraponao mangataka ny fanohinao masina mba hiasa maherindray aty anatinay manokatra ny masom-pananay mba hafantarana indray fitondran-tena tokony hanananay mba handraisanay fahasoavana tenena Jehovah fa miaino mpanompono amin'ny anaran'i Jesosy amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fahasoavana sy ny fedona ny tompontsika mandrakariva. Tamin'ny fampahirezana farantsika dia miresaka hoe fitondran-tena lehibe tokony hanana ny kristianina rehetra kanefa araka ny nambarantsika hoe izay lehibe na mieritreritra ny tena no mpitarika ny tokony manome modely ho an'ny olona eo ambany fahefany kanefa na izany aza izay le toetra ny olon-dehibe zay dia tokony ho toetra ny olona eo ambany fahefana ny toetra ny ray aman-dreny tokony ho toetra ny zanaka sika nefa samy milaza fa zanak'Andriamanitra ka raha zanak'Andriamanitra sika dia tokony misy toetra n'Andriamanitra tahafintsika zay ny tena zanaka ka raha misy toetra n'Andriamanitra kanefa tsika tsy afaka milaza n'Andriamanitra ho iray tsika ary tsy afaka milaza ny tenantsika ho kristianina ka mba mazava-be ty teny Paoly apôstôly ty satria araka ny resantsika tamin'ny farany dia mandray ohatra sika amin'ny Mosesy izay nataon'Andriamanitra hosolon'Andriamanitra teo anatrihan'ny Arona dia nisy ny rafitra mazava tsara ny tantanana ny firenena tamin'izany vanim-potoana izany dia ilay mpife arivo mpife zato mpife dimapolo mpife folo entsika ilazana fa na eo anivon'ny firenena na eo anivon'ny faritra na eo anivon'ny fiangonana na eo anivon'ny tokantrano dia misy rafitra mazava tahaka an'izay rafitra tanatohatra tokony ho eken'ny olona mba hisian'ny filaminana ary ny an'Andriamanitra rehefa izy no nametraka dia tonga lafatra mandrakariva ny zavatra petrany fa matetika moa tsy eken'ny olona ilay fandaminana nipetrak'Andriamanitra tamin'izany vanim-potoana izany a dia miezaka ilay olona mametraka rafitra azaka izay itiavany azy ary ilay rafitra apetraky ny zanak'olombelona tsy ratsy akory fa rafitra hitondra vahaolana hitondra filaminana hitondra fiadanana hitondra fitsarana ny anivon'ny firenena kanefa dia hitapoko hitam-pirenena fa raha mbola ny sainy zanak'olombelona na ny fahaizany zanak'olombelona na ny hevitry ny zanak'olombelona no ezahany ametrahana an'ilay rafitra dia tsy maharitra dia hitantsika taizany na hitantsika rafitra napetraka ny zanak'olombelona ka nitondra fiadanana teo amin'ny firenena fa tsy maintsy miafara mifaratsiana tsy hitalana arakaraka ny androsaon'ny fotoana izay nanaovana antsoantsika hoe miverina mandiny tena amin'ny maha-kristianina antsika indrindra rehefa tena tsapantsika hoe kristianina no mitondra eo misehatra rehetrarehetra dia tokony ho tsapantsika ilay teny napetraka tamin'ny Mosesy hoe ianao dia ataoko solon'Andriamanitra ho an'ny Arona Arona kosa ho solo vavanao misy vanim-potoantsika manaiky ny lehibe antsika dia tahaka ny solon'Andriamanitra iny lehibe antsika iny fa misy vanim-potoana indray isika indray mipetraka ho lehibe eo anatrehan'ilay olona mba hafahafahantsika dia tsika indray lasa solon'Andriamanitra dia toy izany kanefa rehefa tena nijerevantsika tamin'ny farany hoe rehefa tena zana toetra dia misy fitondran-tena tokony hanana ny kristianina toe-pana araka an'Andriamanitra ny hanahafatsika an'io Andriamanitra io ny hanahafatsika any Kristy fa tsy afaka ilazitsika hoe ka ho anao rery ianao no solon'Andriamanitra fa tsy zay fa mazava ny tenin'Andriamanitra dia hitantsika tany amin'ny Mateo 5 tsy iverenantsika intsony rehefa mitondra fanazavana ny soratra masina
soratra masina ihany mavela hanazava soratra masina fa raha vo mifisaina ny zanak'olombelona no ampidirina eo diso foana ny hevitra ny soratra masina satria tsy le fisainan'andriamanitra no entiny manazava azy fa fisaina ny zanak'olombelona ary zay mamperitreritra ety am'ty zao tontolo zao ety ary eo anatrehan'izay famarinany tenin'andriamanitra zay tsy azo faritana hoe ny fiangonana tahaka zao ny tena manaraka ny sitrapon'andriamanitra tsy le anaram-piangonana no entina mamaritra ny famarina ny tenin'andriamanitra ao amin'ny olona anankiray fa le teny marina ao anatin'ny baiboly zay ankatoavin'ny olona na inona fiangonana misy azy no mamaritra ny toe-panahy mahakristianina eo madiso hevitra ny olona ary mahatonga ny korotana fiangonan-dehibe ihany no tena fiangonana tena izy fa ny fiangonana zandriny tsy izy lasa ny fametsiny fa misy mihitsy fiangonan-dehibe fa tsy manaraka ny marina fa misy nifa fiangonana zandriny kanefa tsy azo menatsiny keo fa misy tsy manaraka ny marina ihany keo misy ny fiangonan-dehibe koa nefa tena miondrika eo anatin'ny soratra masina manaiky ny fahamarinany soratra masina ka tsy azo faritana hoe fiangonan-dehibe manany marina fa ny fiangonana zandriny diso na irehare ny fiangonana zandriny hoe mandinika soratra masina iza ny manany marina fa fiangonan-dehibe tsy manany marina tsy fa nisam-batan'olona tokony hitodika amin'ny tena ny fiangonana tsiraray avy zay mitsangana na fiangonan-dehibe izy na fiangonana zandriny tokony mamaritra fa naharaka amin'ny soratra masina ve ny foto-kevitra sy ny fotom-pampianarina iainany fa io no avy amin'andriamanitra de eo mety tsika mandeha ny tena mba tsy fanaratsitsika ary tsy mety mihitsy ny mifanenjika eo anatrehan'ny fanompona an'andriamanitra fizahozahoana zany rehetrarehetra zany te ho lehibe toetra ny apôstôly tamin'izany vanim-potoana zany lasa toetra ny fiangonana am'izao vanim-potoana zao rehefa fantatry ny apôstôly hoe de ho faty jesosy kristy zay ombolojo rehefatsika samy te ho lehibe te hiavaka hoe zay efa elany etezana zay zoky fa mamaritra ny fahamarinany soratra masina de fakataovana ny teniny ary zay no nahatonga atsika ny resaka raha tena zanak'andriamanitra tsika de hitatsika tany amin'ny Mateo toko 5 fa tsy overenatsika fa kina daholo ny andininy fa 13 ka hatramin'ny 17 hoe mba ho tonga zanaky ny rainareo zay any an-danitra ianareo de fitiantsika amin'ny andiny 17 ny afatra goavana ny andiny 17 hoe ko am'izany aoko tanteraka ianareo tokony fahatanterahany rainareo zay any an-danitra tsy faritana amin'ny anaram-piangonana zay fahatanterahana zay fa faritana araka ny fahamarinany soratra masina ka tsy azo sika raisina hoe araka ny fahitako azy na araka ny fomba fanazavako azy de zao nidikan'izay fahatanterahana zay soratra masina ihany navela manazava soratra masina de io no jerevantsika hoe Mateo toko 5 andininy fa 13 ka hatramin'ny andininy fa 17 de mitovy dika mihitsy amin'ny Lioka toko 5 zavatra ray ihany no teneniny fa azavainy amin'ny fomba samy hafa. Lioka toko 5 ny andininy fa 12 ka hatramin'ny andininy fa 13 io ihany no azavainy de zay le lazaitsika hoe soratra masina manazava soratra masina ary io le mamaritra hoe manahoana zany zanak'andriamanitra zany satria araka ny tenin' Jesosy hoe mba ho tonga zanaky ny ray ianareo de taria amin'ny Mateo toko 5:17 aoka ianareo ho tanteraka tahaka ny fahatanterahany ray ianareo zay nan-danitra dikan'izay tanteraka zay tsy midika akory hoe tsy manota tsy midika akory hoe tsy manatsiny ety am'ty zao tontolo zao ty fa nizaniza ety am'ty zao tontolo zao ty de tsy maintsy misy ota foana ao anatiny manamaritra an'izy raha milaza fa tsy manota intsony manamaritra an'izy raha milaza fa tena masina fa zay le otan'izay ny mahatonga azy mitady mpamonjy kanefa zay fahatanterahana zay tsy midika hoe tsy manota intsony fa midika fanahafana mitoetra an'Andriamanitra de io no tenenantsika hoe Mateo toko 5 andininy fa 17 mira Lioka toko 5 enina ny andininy fa 9:30 zay midika tahaka an'izao hoe aoko mpamindra fo ianareo mba ho tahaka ny rainareo mpamindra fo zany hoe mba manahaka ny rainareo
asa raha azosika eo amin'ny andiny fahavalambefapolo amin'ny matitoko vadimy ko am'izany aoko tanteraka ianareo toy ny fahataterahandrainareo zay any an-danitra tanteraka ny rainareo zay any an-danitra tsika zanaka karaha zanaka sika de tokony anahaka an'izay fahataterahan'ray fa taty somary nataon' jesosy mahitsihitsy aoka ho mpamindra fo ianareo mba ho tahaka ny rainareo mpamindra fo zay midika n'le fahataterahana ary io tsy afaka mamorona zavatra hafitsika zany hoe mba hanahaka ny toetra n'le ray tsy hoe maka ny toeran'andriamanitra fa marina le teny jehova hoe tamin'ny mosesy ataoko solon'andriamanitra ianao rehefa ianao zany lasa modely de taka ny solon'andriamanitra eo anatriany tsy mahalala mampianatra tsy ny toetranao fa mampita amin'ny olona le toetra ny rainao aokatsika mba hanahaka ny raitsika zay ny mission napetraka zay ny lehibe ositsika no tokony ho modely mampita izay hoan'ny olona eo ambany fahefany farakaraka ny toetra ny le lehibe ny toetra amin'ny olona eo ambany fahefany ka raha tsy mamindra fo le lehibe tsy mamindra fo daholo ny olona eo ambany fahefany raha be fitiavana le lehibe be fitiavana daholo ny eo ambany fahefany raha mandefitra le lehibe mandefitra daholo ny olona eo ambany fahefany raha mpamaly faty le lehibe mpamaly faty daholo ny eo ambany fahefany taka an'andriamanitra raha io andriamanitra io no mamaly faty daholo ny kristianina kanefa io andriamanitra io tsy mamaly faty zany fa saingitsika mahita kristianina mamaly faty eo anatrehan'izay kanefa izy mitombo teny ho zanak'andriamanitra de tsy mifanahaka mihitsy zay tsy afaka milaza fa tena zanak'andriamanitra izy ary io mahatonga atsika miresaka hoe manahirana angere olona mitombo tena ho kristianina alao tsy miteny akory ary alao tonga de miezaka miaina araka ny sitrapon'andriamanitra fa tsy mizaozao hoe za tena kristianina za mino an' jehova aza mizaozao fa tsy ilaina akory ianao manamary teny anatrehan'ny olona hoe za ngere olona tena kristianina fa sy hoe amy toetra asa hoe amy fomba fa be debe ny olona mandinika soratra masina ka mahafantatra ny toetra n'andriamanitra io indraindray ny olona tsy apozitsika ny olona eo ambany fahefatsika mety mahalala ny soratra masina no isika ary tsy azo tsarana am'izany ary io tsy azo faritana hoe fiangonana natako zao ihany ny mahalala ny soratra masina tsy azo no faritana arak'izany io fa mila miondrika fotsiny ianao hoe mandinika soratra masina ianao de manaona ny zavatra hitanao anatin'ny soratra masina de zay le famindra po zay nazavaitsika tamin'ny farany hoe nandika ny mamindra fo manolotra fitiavana ny olona tsy mendrika ho tolorana an'izany tsy mora zany raha te hanahaka an'andriamanitra raha te ho kristianina ary zay ny natonga amin'ny paoly apôstôly ny teny any amin'ny efesianina toko dimy ko am'izany osy de aoka hanahaka an'andriamanitra ianareo taka ny zanaka malala mazava ho azy ianareo aoka hanahaka an'andriamanitra taka ny zanaka malala aona zay fanahafana an'andriamanitra zay miorona ao ambadiky le famondram-po ary io famondram-po io raha velarinao de misy toetra tsara be debe zay sarotra manatanteraka azy fitiava malemy fanahy tsy mamaly faty miaritsy ny tsirariny masiny olona tamainy atolotra koa ny akavavana lalan'ny soratra masina zany reny amy korintianina zay hitatsika ny korintianina voalohany toko fa raiky amby folo ny andiny voalohany aoka anahaka ianareo de taka nanafaka an kristy zavatra roa ho an'ny olona tsy mahatakatra hoe iza jesosy isy andriamanitra de nyzarainy paoly anakaroa aoka anahaka andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala osy de eto indray zany paoly zay no mahatonga atsika hoe lehibe ny manome ohatra aoka anahaka ianareo ka tsy mahapaoly amy paoly fa le toetra amy paoly manahaka ny kristy de mitodika amitsika kristianina hatramy lehibe ka hatramy kely manahaka an'andriamanitra ve tsika tanteraka taka ny fahatateran'andriamanitra ve mamindra fo taka an'andriamanitra ve manahaka an' jesosy kristy manahaka amy paoly ozy inona ny toetra inona ny tiany paoly ho tenenina am'izay le hoe anahaka ianareo de le toetra ny manahaka any kristy tsy manahaka amy paoly olombelona fa manahaka ny toetra ny paoly zay manahaka any kristy de ao diratsika nalindalina tsy mora re olona ty soratra masiny ty
raha hiaraka amin'andriamanitra ianao de apetrao ny etikety rehetra, apetrao ny mahafiangonandehibe, apetrao ny mahafiangonana zandriny, vaoka andriamanitra nataotsika ambony zavatra ary aona no afantarina fa tena andriamanitra no miaraka amintsika de zao toetra ao anatin'ny baiboly mitoetra tsika, mitoetranao mitoetra ny fiangonana misy ianao marina araka ny soratra masina ve tsy midila araka ny famarinana ambaran'ny soratra masina ve jerytsika ao matitoko fa 20 ao misy tantara satria matoa ianao mitorany andriamanitra nge fiainana mandrak'izay foana tsy maintsy efarany kanefa ny fanomanana an'izay fiainana mandrak'izay zay am'izao andro mahavelomatsika zao de aty amin'ny matitoko fa 20 aty ny andin'ny faraky amby-roapolo katramin'ny andinny fa 5 misy tomatsika lesona fakiko amin'ny anaran'i Jesosy lavalava mila azavaina fa ndraindray raha isin'ny olona mivona le izy de nanantony Peteraosy ka nanao tamin'ny hoe tompoko impira moa no anytanydralahako aminao no anytanydralahako aminy ka avelako izy hatramin'ny impito fa zany hoe fa nandevitra Petera efa mba nandevitra izy hoe nanisy ratsy azy nanota tamin'ny mandrakarivo ndikan'izay hoe manota amin'izay ngeny hoe tena nanao tsy mety tanka efa navita impito de mbola avelako ihany ve de nanontany an' Jesosy izy izy raha digako efa mba namela azy impito fa impiry araky ny hevitrao de hoy Jesosy taminy a tsy lazaiko aminao hoe hatramin'ny impito fa hatramin'ny impito amby fitopolo ery amin'ny raha baiboly protestante eny mitanatsika eny de hoe fitopolo impito zay impito ka zay le isa fito zay fahafenony tsy midika hoe manisy ianao de isany hoe fa impito amby fitopolo zay fa hoe amin'ny fahafenony miverimberina tsy manam-pahataperana zany hoe raha mbola manota aminao ny rahalahinao de midika tokony mahamela azy foana ianao tsy tokony ho tofoka aminy ianao famindrampo io azavain' Jesosy Kristy io sy ny fahaiza mamela heloka satria ao anatin'ny famindrampo matoa ianao manome fitiavana ny olona tsy mendrika hotolorana an'izany de midika minitsy mijery ny fahadisona nataony mamela azy zay ny atao hoe mamindra fo fa hoy Jesosy tsy lazaiko aminao hoe hatramin'ny impito sy fa hatramin'ny impito amby fitopolo ko am'izany ozy ny fanjakany lanitra de tahaka ny mpanjaka anankiray izay te hidinika amin'ny mpanompony ny amin'ny volany manohatra fanoharany Jesosy ary raha vao midinika Jesosy de nisy anankiray nentina teo aminy a zay nitrosa taneta ray alina zany hoe ny fanjakany lanitra de hoarina tahaka ny lehilahy anankiray izay mifampidinika amin'ny mpanompony a io mpanompony io nitrosa talenta ray alina taminy ary satria tsy nanan-kaloha izy ozy a de nasain'ny tompony amidy izy sy ny vadiny a amanjanany a mba mifananany rehetra andoavan'ny trosa de nankohaka teo anatrehan'ilay mpanompo ka nanao hoe tompoko meo andro a ka alohako ny anao rehetra ozy a ary ny tompon'izany mpanompo zany de honena azy a nandefa azy a nafoy ny trosa taminy takiny le trosa nananan'le tompony talenta ray alina izy aiza ny volako tsy nanan-kaloha le mpanompony inona nataon'ity tompony ty ndana midio izy sy mivady aman-janany mba hahafahany mandoha ny trosa fa teo anatrehan'izay nefa tsy nanan-kaloha le mpanompo de nenkohaka nandoalika teo anatrehany ary ny talao taminy meo andro a fa alohako ny anao ho averiko ny volanao honena le tompony jery azy ary nisy antony izy matoa honena raha dika amy teny tsotra tsy ho voalohany tsony io trosany io talenta ray alina tsy ho voalohany honena izy a nafoiny mety atreto tsy fantaritsika fa hitatsika moa ny zavatra tian'Andriamanitra ampitaina fa ny fotokevy dehibe hoentsika de hoe manahaka an'Andriamanitra ho tanteraka taka ny fahatanterahindray mamindra fo taka ny drainareo mpamindra fo araka ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe oka nahaka an'Andriamanitra taka ny zanaka malala ary taka ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe oka nahaka ianareo de taka ny ana afako an Kristy de famindram-po daholo ny eo ambadika zay famelan-kely fanolorana ny fitiavana tsy mendrika ho tolorana zany minitsy mijery zany ny fahadisoan'ny hafa
de manao ohatra jesosy mpanompo anankiray nananatrosa talenta ray alina tsy nanan-kaloha de inona ny zavatra nataony ny zavatra nataony na foin'le tompony le trosa satria oneny izy zany hoe nankely ary tsy misy averina antikan'izay tsy misy averin'izay afaka madiodio le olona natrosa tena afaka madiodio raha mijerytsika eo amin'ny matiotoko 7:20 ihany favaketsika amin'ny dika teny dika temin'ny diem de zao ny voasoratra ao ny 5:17 ny 5:17 ka hatramin'ny 5:17 mba isaintsaina tsika ty raha manana baiboly diem tsika de mbadin'io ange fa dika teny ihany io zay le hoe soratra masina navelantsika manazava soratra masina ary mametra mpanontaniana amin'ny tenatsika isika hoe tena kristianina ve tsika manana ny toetra an'Andriamanitra ve tsika apetraky tsika ny mahafiangonana tsy miteny io mahafiangonana io sa le toetra fitondratena zay no jerevan'Andriamanitra tsy misy olona jerevan'Andriamanitra satria ianao fiangonana dehibe de tafiditra ny fanjakany lanitra satria ianao fiangonana zandrany de very ianao tsy misy an'izany sahirana ary tsika ny aparany any ho sahirana eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany fa tsy ny anara-piangonana no mamaritra ny famonjena Matiotoko 7:20 Baiboly diem no vakitsika ny 5:17 ka hatramin'ny 7:20 hoe ko am'izany ozy ny fanjakan'ny lanitra de tahaka ny mpanjaka anankiray zay te ampamoaka ireo mpanompony momba ny kotombolany fanoharany ty raha vo natompoka ny fampamoahana ozy de nentina teo anatrehan'ny mpanjaka ity mpanompo zay nanana ny trosa denaria 80 tapitrisa eo am'ty tsika tongavana rehefa tena jerevana zany dika teny mitovy io aty amin'ny na amin'ny baiboly katolika na amin'ny baiboly protestant de hoe le trosa zay nanana ny tompony taminy talenta ray alina fa rehefa nadika amin'ny baiboly diem zay le trosa talenta ray alina zay kay denaria 80 tapitrisa denaria 80 tapitrisa denaria be dehibe zany 80 tapitrisa denaria 60 millions denaria de mbola hojerevantsika ny anton'izay nahampamoaka satria tsy netiny nataony de natsona de natao ampamoaka aizany volako ary no izy tsy nanan-kaloha de nasain'ny tompony namidy ho andevo izy ny tena n'le mpanompo mba mivady aman-jany any ary midiko ny fananandrehetra mba nitaovany trosa ny antoraka sy ny akohaka teo am'lohan'ny mpanjaka lay mpanompo sady nanao hoe mba omeo andro aho fa lohako avokoa ny anao onena azy kosa nyto lay tompony na fony trosa taminy nandefa azy izy mpanjaka ty zay le tandindro ny fanjakany lanitra mpanjaka anankiray zay nametraka ny fananany teo ampelantanany mpanompony rehefa tonga ny fampamoahany tsy nanan-kaloha am'dio izy kanefa fizahany toetra zay rehefa tena ny antorako hoe ho alohako ny anao fa meo andro fantatry de mpanjaka fa tsy voalohany io oneny izy nalohany navelany na fony trosa rehetra ary ty mpanjaka ty tandindron'Andriamanitra fa jantsika treo aloha mbola toizatsika eo amin'ny manaraka mba hoentsika am'izah toetra tsy olo-tsotra ty mpanjaka ty diso ny olona teo ampany fahefany nananana trosa 80 tapitrisa denaria na talenta ray alina tokony averina tsy nanan-kaloha inona fiatsika le mpanjaka velotany andana oneny izy zay le famondram-po zay de ho hitatsika moa hoe atraiza makristianina atsika anatrehan'ny fiainatsika fa sarotra eo re olona tsy misy fanomezan-tsiny na iza na izy tsy misy fitsikerana na iza na izy fa famerenana atsika ho amin'ny loniny kosa manahoana le fitiavan'Andriamanitra ao amitsika tena zanak'Andriamanitra marina vetsika tena kristianina marina vetsika fa tsy azo irerehavana rere olona ka andehanao hoe kristianina matahotra an'Andriamanitra Jehova no tompoko aza miresaka an'izany aseho fotsiny amin'ny fitondrantenanao na ianao andeha
irehare ampiseho mampivavaka anao zay fiangonandehibe na zay fiangonana zandriny aprimo zany ataovy any aposy zany fa raha ohatra hitsangana eo anatrehan'le mpitsara marinitsika de Jehovah Andriamanitra Jesosy Kristy zavatra hitranga de zao tsy mahafiangonana anao mitsarana anao manahoana fakataovanao ny tenin'Andriamanitra eo ary eo no tokony hatahorantsika de matoko sy mihina fa samisitona lesontsika andinika ny tenatsika fa io le fanahafana n'Andriamanitra io le hoe aokanareo ho tanteraka taka ny fahatanterahany rainareo aokanareo mpamindra fo mba ho taka ny rainareo mpamindra fo io le tenen'ny Paoly apôstôly hoe aoka anahaka an'Andriamanitra taka ny zanaka malala ianareo ary nanome modely Paoly apôstôly aoka anahaka ianareo tahaka ny anahafako amin'ny Kristy de matoky nizaniza tena kristianina mba tena kristianina manahaka an'Andriamanitra ka tena zanak'Andriamanitra marina voninahitra n'Andriamanitra reriany vavakisika satria anao Jehovah Andriamanitra ray no teninao indray zay tonga taminay teny tsotra kanefa nanana fiadanam-po tanteraka mampiseho tena fitiavana zay kristianina mihitsy tsy mahay manahaka anao mirehare fa manana anao ho Jehovah mirehare fa tena nanolo tena ho anao mirehare efa nandray anao ho Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana kanefa tsy tantaratra akory zay toetranao zay amin'ny fiainanay mifonanay zany de mifona ho an'ny firenena mifona ho an'ny fiangonana rehetra mifona ho an'ny sabatan'olona sotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen anao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy maninona fahasoavana sy ny fiadanany tompo amintsika matakaveva